izany ny tompo mitarianay amin'ny fanahinao masina azon'ilay mandray sy mivelona indray zao ten'Andriamanitra fampizarana izao inaran'i Kristy. Amen. Azo toerana iavana. Ny salamo fahadimy na toko fahadimy izay efa novakila teny no andraisantsika ny afatra riavana. Davida no nanao ny salamo fa hotazantsika zany ny Davida amin'ilay fanatanterahana ny asa fanompony, ny asan'Andriamanitra izay nakilina taminy. Ary amin'izao aladiny tany izao dia ifampizarantsika izany hoe asa fanompony tarehy zany mba azahoantsika mandiny tena ihany koa amin'izay asantsika, asa fanompona napetraky ny Tompo amintsika. Ny salamo riavana no ilazan'i Davida ny tontolon'ny fiainany rehetrarehetra, na ny mafy na ny fahoriana na ny fifaliana na ny fitahinana ten'Andriamanitra azy dia hitatsika eo amin'ny ankamaroan'ny salamo daholo satria saka izy nanohitra ny ankamaroan'ny salamo izy no manantalentana teo amin'ny mozika. Ny salamo zany tena dikan'ny salamo dia hoe tononkira na hoe tononkalo poezie. Amin'ny lafiny literatura zany dia mifono hevitra dia asiana feon'izy ireny miaraka amin'ny zavamaneno arakarak'ilay tononkira na tononkalo. Midikany teny hoe Davida satria teny jiosy zany Dawida dia hoe bien-aimé. Ino dikany bien-aimé amin'ny teny gasy? Ino dikany zany zao? Tsy hitako hoe mamity sa tena nikaroka mihitsy ina ilay dikany zany bien-aimé raha atao teny gasy. Tsika mandinidinika azy mieritretra anantsika satria resaka tarehy zany dia resaka fanaviana, resaka fampianarana dia mba maranodranitra kely any zany sika ahoana tokoa moa zany. Zany no mikaroka zany ohatra hina marina dia bien-aimé. Ao zany le hevitra bien-aimé. I Davida efa niarakantsika tany amin'ny sekoly alazy zany ny bokin'ny Samuel amin'ny tantara azy, ny bokin'ny tantara amin'ny tantara azy, ny bokin'ny mpanjaka tantara azy. Zany Davida zany rehefa na trano mbola fakely sy fahatanoany tena bôgôsy zany Davida zany. Jerekely ny somera masina dia efa tsy hoe mandalo fotoana lavabetsika ny bokin'ny Samuel voalohany fainambin'ny folo tariki ny sainareo mantsy fa Andriamanitra ny Andriamanitra tsara dia manao tsara. Samuel voalohany toko fainambin'ny folo dia jereo ny andin'ny faharoambin'ny folo. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra nasisy zany ny zanany rehetra ny mizoko indrindra izy ny faralahy nampidina amin'izay izy. Ary mena volo izy sady bary maso tsara tarehy. Dia teny frantsay mahafinaritra be ihany mamaky azy. Il était blanc avec de beaux yeux, bary maso izy teny bolo et une belle figure. Wow! Zany no mpanoron'Andriamanitra ilay satsika. Ka satria moa ny salamo rehefa lazaiko teo tononkira, tononkalo, poezie, mba atao poezie ilazana an'ilay hevitra. Mifantoka zany tsika miasa fanompony tarehy zany, miasa fanompony mpanabe zany. Ary sika rehetrarehetra amin'izao toerana misy tsika dia manana anjara amin'izany fanompony fanabeazana, fanolompoana, fitezana zany sy rehetrarehetra izay misy atsika. Zao no eto ilazana ny fampizarantsika amin'ny tokoteny ity. Ny anaran'ity tarentsika ity moa afantatrareo hoe ny anaran'izy io. Mamy fotsiny mifantatrareo izy ny tena anarany. Betsaka ihany malala, izay tsy malala zany indro atao malala ny anaran'ny tarehy nareo.
arandriana soa mamy RM zay le RM zay ma tsy tondrako ty mba tonokaloky ty ny Davida io salama fa ty zany mba tonokaloky ety fampizarana amin'ny toriteny dia misy 4 eto raha atody zava-mafy raha mandalo fisedrana raha sendra ny mpandrafy raha mamely kosa tany dia dia misy 4 reto hitantsika ho salamo zany miorena mijoro mifalia miobe miaro anao tomposoa mitanao jisoty zay tsika ny salamo hoia tamin'ny tonokaloky 4 teo hoe atody zava-mafy fisedrana mpandrafy dia atao salamtsika ity Davida ity eo am'izay nanaovany ny asan'Andriamanitra ny seza ny mafy ny seza ny fahavalo ny seza ny sarotra ary seza ny manahirana baketsika ny andiny fahavalo ny andiny fahasivy salamo fahabentsika zao le tononkilambava Jehovah tareo amin'ny fahamarinanao ny amin'ny pampahory olona mandalo ny fahoriny zany tonombavaka vomarainy tepolitik vomarainy mitotrotonga ten'Andriamanitra manondram-bavaka ten'Andriamanitra misy ny pampahory misy ny mpanenjika misy ny fahavalo dia tany sainy mindiny fahasivy izavy ary zany tsy misy azo itokina ny rokon'ny vava zany zany le olona reo ny ao anatiny tena faharatsiny olony ratsy fasana misokatra ny tendany mandamondambo ny lelany izy ary amin'izao moa fomba ilazany azy dia hoe rele maizina izy le paster zay tamin'ny fotoana le raha teneny rele maizina moa izy satria ratsy lasana dia ao maizina izy manao an'izany dia manana toetrany ratsy fanahy maizitsaina zany zany hoe le ientiky ny zavatsarotra zavatra mafy zay natreny Davida dia raha zoino tokoa ny tantarany Davida nyenga tany amin'ny mahazanjoka azy moa dia mpiandrona izy aloha dia ny fiandrasany ohatra aloha dia efa miady amin'ny isan'andro izy fiarovana ny ondrony reny efa entiky ny fahavalo efa entiky ny zavatra mafy zay natreny ny tena tsarotsika nampalazany Davida dia le izy niatrika ny Goliata be fahavalo be oavana be inona ny tena ratsy miomba tsy nataony Goliatasy tamin'ny fotoana zany entiky ny sady fa rehefa tonga teo amin'ny fanjakana amin'izay izy tafakatra ho mpanjaka eo le fahavalo anyvelany a Filistine ny Jebusita sy Malekita sy sisa miady izany zany fiaina tamin'ny testamenta taloha fa manodidina azy voa iakina ho mpanjaka isôdy zay miasany aloha dia tsarotsika tsara ny fofony sôdy ny aingy ary efa mitontoy zany ny zanany Absalom itsika ny tantara miemitra kely fotsy tsika eo amin'ny salamo fahatelo io itsepitetsy Jehovah akory atao amarony pampahory dia zay hoe misoramany salamo nataony Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany ny zanany no anongana azy dia nanitsika azy ny fofony ainy mitondra olona ikony amin'iraiky Absaloma zanany mipita kely fotsiny tsika etsy mitoko fahenina indray indimy fahenina efa sasatra ny semboa mampitsikafina farafara isan'alina sady mamotra maso ny fandrivo lana lahelo ny maso pariny izy amin'ilay taony pampahory rehetra hitanao zany olona voton-dranomaso miatrika ireo fahavalo ny zava-manahirana nohony amin'ny andraikitra nohony amin'ny asa nohony amin'ny fanompoana nohony amin'ny mpanjaka azy zany le avana anatrehany Davida ity dia manao fampiarana
tsiraitia anazy taremoano any izy tare moa fampididinika matetikely fampididinika anazy nahoana sekolitsika nahoana ny fitondrana sekolitsika amin'ireny dingana goavany fireneny reny mandalo ny arety isan-karazany mandalo ny grevy isan-karazany dia tsy maintsy alelo miasa saina voalohany amin'ireny ahoana no ndamina ahoana ny programme ahoana ny rakarapasy ahoana voafarany tezo mianatra tsy mianatra mianatra tsy mianatra soratana ny facebook mianatra tsika tonga tena zao tsy mianatra ndraytsika izakila ndrayka fa maninona tsy mianatra ny zanakay fa mandeoko anazy ary maninona rehefa mianatra ny zanakay nefa cyclone tsy hita ihany zay atao tadinareo ny tantaran'ny ampondra sizy mianaka inareo ny tantarany ny ampondra sizy mianaka sizy mianaka ndeha dia nentina ny ampondra dia napetraka eo ambony ampondra le zafikely ozy otry dia tsy matezay ave le zaza dia ny zaza no sena mitangina fa le lehilahy lehibe mandeha tongotra dia nanenao zay eny diny anao ana mba azo zany indray no miakatra miakatra dia lehilahy lehibe dia tsy matahotra na izy no mitangina dia zazakely zay rehefa mpanarany eo dia lasa izy mianaka samy nandeha teo adalany zy olona re zany mandeha tongotra izy dia apondra mandeha fotsiny dia lasa izy mianaka ntainina dia apondra kely dia tainile oatra zay rehetra ataonao io zany tsy maintsy ahitany olona teny fitsikerana sy zavatra samihafa tantakan'izany andaniana hery zany andaniana aina ny fitantanana andaniana fotoana andaniana rondo andaozana tokatrano italizo mandresaka anareo hoe alaviny tale moana dia mba eto tanàna izy tale ahoana lay oatra mbola tia faratsio na tsy manao mission tale ahoana tena mbola zany zany hiasana sy ary atriana zavatra manahirana samihafa ny akamaroany asa saika fandamonana olana ny akamaroany asa ny tale moka natsika dia mampianatra dia mialatsiny aminareo ankizy fa tsy maintsy lazaina koa moa marina amin'ny fotoana takan'izao ampahafantarina anareo haino amindreny raha tsika malala tsy moramora ny riavana mitaizany ankizy amin'izao fotoana antsika izao tsy mora dia moa zany zao hoe rindrina zadakatakany faratantareny amin'ny asalama zany zao ohatra ny rindrina feny soratsoratra feny soratsoratra zaho moa mampianatra fantatro ny mpianatra tsara fa mientikentitra le taly asalama hoe fa mampianatra tsy haiko taly mano manao rehefa tsy mahavita dia vava dia aveko lavery aveko zakotsy testa le mpianatra dia manoratroraka tabolio mandeha masika manoratsoratra lindrina mba azo loatsaina moa zao za efa lehilahy efa antoka dia zao any tabone tale galina ianina klasy dia mikako izy hoe ankizy io zany mba jereo ankizy any troisième telo amby folo taona zafikely kale zany raha taony koa dia fonanareo fa voamariny maro tsy afamaloatra moa zany tsy maintsy mandroka mpianatra klasy de quatrième mianton'iny sotro taoko ampianarana ankizy vava mpamatsy da tsona ray aman-dreny fa tsy fantatro ray aman-dreny ai le connexion ataonareo amin'ny salon io tapitra entiny amidina ny ampianarana dia zalano soto dia tonga aveo moa sotronatsy tonga dia fofona be vao ampianatra fa izy zany ngany tafemile fitsika hoe raha vao mpianatra trafafokavongony fokazaraka zao tsy maintsy remizy asafana fa zany tomanina ray aman-dreny manatrika ny tomanina ray aman-dreny zay le ray aman-dreny hoe ray aman-dreny efa mpianatra talohe azy zany efa izy tena mpianatra taty ka dadidiny tsara tadity nahasoany taty fa io toko ka fanavatra
tsy nantalia-tsy afaka mitomana siarao le ray mba miendike tamikazy te enozo efa nitily miakatra tany tribunal efa nitily tany polisy fa zany mantsy ienanay dia tribunal le haotra an'izao any tribunal kiara-miasa aminao ny mitoky any sasy mampiviky zozonerajereny nantoretoreta tsara kaizareto efa mikaroka mpianatra tsy hitany mpianatra tsy jenareny dia tsy maintsy mitaneny voarory avy any lasa taroa anatra ny mboaty taroa anatra rikaka ndraiky no atao aminay tao efatrano dimy andro tsy hitany mpianatra tsy zavy karaza troisième tam'izay karoa taneny tsy maintsy mivoarory eny polisy any nakaizany tsy any mibory mipalatavy ny ankizy hoe fetsifetsenao le chauffeur ty fatandraikanay eto ny efa misy raha efa mena ihany ny frenao reny moa rehefa manao enquête dia ny namany any tsy maintsy anontania ny anketena ny namany fa ahoana ny namany rety zao le tantara raha midiny amin'eny mbola tsy tonga nefa tsy lavitra ny sekoly dia teny miray aman-dreny ankizy mpamody aloha sécurité fa manahira manera mba hody mba manongarana mba tonga dia vary zao nataony namany faizo kely le ray aman-dreny reo faizo kely fa mifaiziny tokoa le ray aman-dreny dia le ray aman-dreny reo tanena mba teneny kely zany fa manina ohatsy ianao no miteny zanakao sody tsody tsody omena le fomeny tetaka zany zako moa sao dia sonasonatanao ndraiky koa ny namako dia samy matahotra tsika fa tianao loatra zao ray aman-dreny fa naninona ny seo ninona ny toy dia tsy maintsy nytanera miaka zavatra rehetra iola rahabolany ray aman-dreny zay mbola nytanera mitahafykely matao leso ndraindray efa tsy afaka malorana kareny lefitsika tsy maintsy nytaneny mamaolana eny aza miteniteny aloako aloha le kolana ndraikeo aza miteniteny mba tsy anany fa endrika anankiray misy fotoana ndraindray eny zay le ataoko hoe fampizarana izy mitsokatsoka avy any angasalama any ny ankizy tare mba raiso kely ny zanatsika mba raiso fa hoe ohatrohatro zao ohatrohatro azo fa-tsaina zany fa niezaka nataoko tato fois deux rehefa tonga ongain'andriamanitra izy fois deux zany zany hoe manamba ifampizaratsika mba azahoantsika mahazo mahatakatra tsara fa tsy moramoa ny asa mipalabe asizany eo amin'ny asa nony amin'ny asa fanontona tsy moramoa zany moanokarahantsika fotoana taka zao mba ifampitonana mbavaky mila mivavaka iatrehana zany rehetrarehetra zany ifampahirezany mba ifamatsiany zay hoentina manatateraka ny asa e zany dikan'io zao mba anorakitsika fanoanana ny asa zay ho ny asany tare satria alavany tareny fa isika tsirairay avy reto ry ava eo am'zay toerana misy anao ka nametrahan'andriamanitra anao ray aman-dreny tokony andraikitra am'izao ianao manana didy am'izao ianao manana asa am'izao ianao tanatao fiangonana dia aza dino io fa tsy maintsy tojo zava-mafy ianao mandalo fisedrany ianao sedra ny mpandrafy ianao ary ino eny satana mba miandiany zay manjara eny hoe mitokony olona azy hoe ny azo fijaliana ne tsy maintsy hitany tsy fakultatif io fa obligation dia tsy maintsy mifampahirana zany zay tapany voalohany raha vita teo ny tokoteny zany dia ohatry hoe malaikitsy hoe iny zany zany solany fa tsy tary solany fa tsy mampiarana fa ity tapany faharoa iavana fampahirezana miorena mijoro mifady miobi miaranao ny tomposoa mitahanao jesoty zao le tapany faharoa venany ny davida isika ny mihinana seho ny trano ny fitahin'andriamanitra
ny fomban'Andriamanitra, ny fiarovana zany ny anterana. Dia mamaky sika ny andininy raika ambin'ny folo, ny andininy roa ambin'ny folo. Dia hifaly zay rehetra miantoka aminao. Ioby mandrakare izy koa miarova azy ianao. Ka dia ravoravo aminao izay tianao. Fa ianao Jehovah mitaly marina, fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny apia lehibe. Dia Davida betarena teo zany manandratra zany ray voka-pandresiny ny asa izay nataony. Taditsika ny tantarany tamin'ny taditsika ny trehany soa, taditsika ny tondrany fanjakana, inona mety farenenana tsy fahatanteranany satria olombelona izy. Dia zany no tombavaka nataony ho fisorana, ho fankalazana fa tsy neteka tamin'ny tenany izy, na ny fahaizana izy, na ny traikevana izy, na ny helina izy, na ny bogositeny izy ny tantarantsika koa, fa tena ny atety tao amin'Andriamanitra izy, niangana tamin'Andriamanitra izy. Toy isika nila ny fately sy ny fately kanjo ianao Jehovah no ampinga manodidina voninahitro sy mpanandratra ny lohako. Asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Mipita netsika izay andininy faheniny eo amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Jehovah efa nandray ny fangatahako, Jehovah nandray ny fivavahako, omenatra sy angofotra indrindra ny fahavarako rehetra. Iodina izy tsy nohy Davida koa fa ny amin'ny henon'Andriamanitra izay momba azy, ny amin'ny asan'Andriamanitra izay nampanantenana ny tananao mombanao ampandraisanao anandratra anao satria mpanamotena izany rehefa nanotiako atsika. Izany no amparezana tale nakady timbonana no fanomponana dia tale azany tale dia imbonana ny fanomponana mampahely satria ny tompo efa mijogo tsara ianao, ny tompo efa miomana tsara ianao manome fivaliana, manome fivodiana. Hita teo hoe zany tsitsika ny tale izany efa tonga le fotoanan'ny fizarana roka. Tiana tsaina rehetrarehetra rehetra tsara adina farakaraky ny amafiny ny atrehanao no mahasavidiny fifaliana azo teko atsika tamin'ny velokely izany hoe Jesosy Kristy nanasitiny malala fa avy eo izy mbola miteny mbola hita zava-malala amin'izany ianao fananganana ny maty ary izy tena nitsanana. Raha ohatra zany marary dia sitana hoarina ny hoe maty ka nitsangana izy an'lehibe koa fifalianao ilay maty ka nitsangana fa ny fahoriana azonao nitany fahafatesana tsy moranao fa izay le amin'ny mafy ny fahoriana izay ka rehefa nitsangana indray le olona avy eo dia ampitomboy aviny zay mihoatra hoe marary dia sitana dia ampitomboinao fireny fifalianao satria sitana mihoatra hoe arakaraky ny amafy zavatra trehanao ka rehefa tonga fotoana izay amanina Andriamanitra anao akory ny fifalianao adino daholo ny avizanana ny avitsaina ny alahelo ny alina rehetrarehetra fa indro anay mampianatra sy mpanabezana koa mihoatra nareo any aman-dreny sy le ankizy afa-panadina ino tena fotoana fifaliana afaka ihany ankizy tafita ankizy ary tsara fantatsika io zany farain'Andriamanitra dia mahazokatra tsara foana rehefa tonga fizarana aloha matetika toerana samihafa ny izarana aloha fa mavesatra foana ny tale rehefa mandiloty tonga izy faretrany manana teny boana mavesatra fa dia taona zay le hoe mifaniny bifa takan'izany toerana
tongavana isika eo am'izay fanomponana raisina eo am'izay raisina napetraka ny tekoamina tena tsara enena sarotra tena fa ny fifany ny fanantan'Andriamanitra dia mbola rehefa faharak'izay i Jesosy Kristy sinana malak'izay men'Andriamanitra tsika misaky voninahitra manarika ny voninahitra Andriamanitra andro amanavana dia tena tsy andro tsisy alina non stop tena Andriamanitra mankalaza-n'Andriamanitra tafito ny fihinanana zany angamba no mifankarenantsika rehetrarehetra tsy maintsy misy mafy ny sarotra ny manahelo am'izay fanontona en'Andriamanitra anao nefa mantokia mijoroa mitalia miafofa ny hien'Andriamanitra ny fomban'Andriamanitra mba manakarehetra fotoana rehetra. Amen.